Ny arivan'ny alahady enina jolay teo no nanomboka nararin'ny Tazomoky Charlot, lehilahy avo ranjanana, matanjaka ary ny asa tany no asany ameloman'ny vadiny. Heverina fa tsy ho laitrany ty areti-mandoza ity ny fahitana azy noho izay hery sy tanjaka ananan'izay. Rehefa nahita nefa ny vadiny fa niana-lemy izy, dia tapa-kevitra ny andeha hiakatra hopitaly ety Marimiandra renivohitr'i ny commune. Ny tontolo ny andro ny alatsinainy 7 jolay no nanomakomana ny momba azy rehetra ny fianakaviana ny filazan'ny vadiny fa andeha hiakatra aty amin'ny CSP2 eto Miarimiandra. Noho ny alavira toerana nisy azy ireo dia tamin'ny 4 ora maraina no niala tany aminy i Charlot mivady. Tamin'ny 12 ora atoandro teo izy ireo no nigadina teto Miarimiandra. Atsasakadiny taorian'izay dia tsy nahatsiaro teny Charlot, soa ihany fa efa tonga teto ampelantanan'ny mpitsabo. Namboary mipetraka. Firy kilometra eto zany na adiny firy mandeha makany? Adiny 5. Malavitra e. Tsisy zakanay teo numéro koa. Lamela Tamarimiandra amin'ny 4 aho zay miraka ambin'ny 10 vao tafiditra ambony amboary. Avy hatrany dia noraisina tanana tanteraka izy ny fandrombonan'ny mpitsabo rehetra teto. Tangorora sasany polakandro, velona somatsara ny lehilahy ary afaka ny sakafo somatsara ihany koa. Ina le aretina nazo teo sasy nazo azy teo? Tratrin'ny tazo. Tazo Tazomoka. Tazomoka. Dia ina le fanafody nampiasaina? Ny fanafody nampiasana misy le paracétamol perfalcon zany nataona satria sy nisy fiavra be. Dia nasiana perfalcon dia rehefa avy eo izy nasiana ny GH dia efa nandefa le artesinate. Artesinate injectable. Efa salama tsara zany izy io zao? Ie, fahasalama tsara izao. Efa misakafo misy stable fa ny traitement moa zany tsy maintsy mbola mitohy. Ny ary mbola asiana tsindrona isao amin'ny iray maraina zany. Zany hoe mijanona ato izy zao? Tsy maintsy mijanona izy. Ina nazo ny Charlot teo? Nanao ahoana le fisehony teo? Napesatra ny losa nanao ahoana? Dia safotra amin'izay nefa rany. Dia amin'izao manao ahoana? Manao le tsy magnahy fa maivamaivana sy. Manamarina ity tranga ity fa azo tsaboina tsara ny Tazomoka rehefa tsy tara ny fahatongavana manoloana ny mpitsabo. Ny Tazomoka koa dia azo tsaboina tsara raha ohatra ny hoe alohan'ny 4 ora zany dia mbola azo tsaboina tsara ary mora ny fitsaboina amin'ny alalan'ny fanafody izay atao hoe ACT izay ho an'ny raiky isan'andro dia mbola afaka sorohana tsara izy zany. Dia entanina zany ny olona rehetra hanaraka ny toromarika omeny vaomerany fahasalamana eny anivon'ny fokontany dia manaraka ihany koa ny fanentanana ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izay aretina Tazomoka izay mba tsy hahatonga antsika ho voan'izay Tazomoka izay. Ny fitsaboanan'ny Tazomoka dia maimaimpoana. Maimaimpoana zany ny ACT hitsaboanan'ny Tazomoka. Maimaimpoana hatramin'izay mihitsiny. Ary na Tazomoka tsotra na Tazomoka efa hoe misy fahasarotany dia maimaimpoana zany ny fitsaboanan'ny Tazomoka manantona ety amin'ny tobim-pahasalamana. Ny fanafody dia tena ampy izao. Fanafody zany tena misy ny fanafody hitsaboanan'ny Tazomoka ary mbola nisy fanafody ary mbola tonga ihany koa hitsaboanan'izay aretina Tazomoka efa hoe mila asiana sérum dia efa nisy fanafody zany ao tonga. Soroana ihany koa rehefa mametraka fahamailona sy fahamatorana momba izany aretina izany ka tsy matoritory. Raha teo hisoroka ny izay Tazomoka izay dia mila antsika zany
matory aloha ny voalohany indrindra matory ao anatin'ilay misy odi-moka mandavan-taona amin'ny fotoana rehetra zany ny atoriana ao anatin'ilay misy odi-moka. Dia mila ihany koa diovina ny lobolobo, zany hoe mila madio zany ny manodidina ny tokantrano hipetrahana mba tsy hahatonga an'ilay moka hihôtihôty any amin'ny tokantrano misy atsika. Dia manaraka an'izay ny tasy-moka amin'ny maha hoe tasy-moka anazy izay dia kaikitry ny moka ihany zany no mahatonga ny tasy-moka, fa tsy hoe sanatria akory mosavy na hoe aretina hafa na hoe aretina vaovao, fa rehefa natao test zany dia hita fa tazo, zany hoe amin'ny alalan'ny test ihany zany no hahalalana an'izay hoe tazo-moka no mahazo an'ilay olona sa tsy tazo-moka. Dia mila manantona tobim-pahasalamana zany rehefa misy ny tranga hafahafa eo amin'ny vatana na mararirary ny andoha ho an'ny zaza indrindrandrindra raha mafana hoditra izy. Teto amin'ny commune Marimiandra ny andro 5 ny fandraisana tanana ireo marary ny tazomoka aty amin'ny distrika ny Kongo ataon'ireo iraka manokana ny fitondram-panjakana. Raha 7 ny olona vita fitiliana, 2 ny nahitana ny mitondra ny tsimbokaretina na pozitif, izany hoe 5 isan-jato. Tamin'ny 5 no tiliana tamin'ny tsy fanjari-tsakafo kosa dia 2 monja no hita fa mila raha maso akaiky na 4 isan-jato.